efa ndresaka fanabeazana ihany tsika dia nanoana ireo mpianatra ao anatin'ny commune izay adidiny ka hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE ny ben'ny tanàna Nambotra Manjaka notoloran'ny ben'ny tanàna niaraka tamin'ny antoko tim fitaovam-pianarana ireto mpianatra ireto afiahan'izy ireo miatrika am-pilaminana izany fanadinam-panjakana voalohan'izany. Mpianatra misa 700 avy amin'ny kilasy farany ao amin'ny ambaratonga fototra avy amin'ireo sekoly fanabeazana fototra misa 710 manerina ireo fokotany ao anivon'ny commune Nambotra Manjaka no nisitraka fitaovam-pianarana natolotry ny ben'ny tanàna Nambotra Manjaka Andriamatora be mihoatra Minobolatiny. Natao indrindra nampiana sy hanomezana rispo ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana CPE ety hetsika ara-tsosialy ity. Isa-taona ny commune ben'ny tanàna zany zay tarihako dia manao hetsika fanampiana ny ankizy ara-pitaovana amin'izany fanadinana zay atsehan'izy ireo zany dia ny CPE zany ka misy eo amin'ny 700 eo nisan'izy ireo ankizy ireo zay omeny fanampiana dia ao anatin'ny fianarana UPP 420 ka fataona isa-taona izy io zany ampinera mpitaovana izy mba azahoana rispo amin'izany fanatanterahana amin'ny fanadinana izay ataon'izy ireo zany satria fanadinana voalohany miatsehan'ireo zanakitsika ireo. Nanometana ny ben'ny tanàna Nambotra Manjaka tamin'ny fahazoana ireo fitaovana mizaraina ny antoko tim antoko izay nahalaniny teo atoerana ihany koa. Misahana fanampiana lafiny ara-tsosialy maro ny ben'ny tanàna Nambotra Manjaka isan'izany ny famoron-jaza faobe sy ny fanomezan-tanana ny ibe antitra izay notanterana ny volana lasa teo. Tsy misy ny sivana manokana tamin'izao tolotra izao raha ny fanazavana nomeny hatrany.